faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindrandray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Inama tapany faharoa. Tena be herim-po. Tena be herim-po zany. Tsy te hisotro fangaro nataon'ilay mpamosavy Inama. Any ka nahariany teo am-baravarakely zany. Matoky anao ary Jesosy Tompo. Mitalao aminao aho mba asitrano aho. Ary sitrana ilay tovovavy Indoneziana. Rehefa sitrana Inama dia nandeha avy hatrany nivavaka tao amin'ilay fiangonana kely tany anaty ala. Niara-nihira tamin'ireo afa-tampifaliana izy. Ireo hira mahafinaritra momba Jesosy. Avy eo dia nambarany azy ireo fa niaino ny vavaka nataony Jesosy ka nanasitrana azy. Ary araka ny hevitrao, iza no heveriny reninao nanasitrana anao? Heveriny fa ilay mpamosavy izay nanome azy zavatra hosotroana. Holazainao azy ve ny marina? Ny saintsainy izany Inama rehefa nody. Matetika izy no nokapohina satria nino an Jesosy. Ny ampitson'iny dia niditra tao an-dakozia izy ary nijery kely ny reniny teo am-panomarana zava-manitra. Neny a, tena heverinao ve fa ny zava-pisotro nomen'ilay mpamosavy nanasitrana ahy? Tsy izany anefa fa nariako teo am-baravarakely ilay zava-pisotro, fa Jesosy no nanasitrana ahy. Marina ve zany? Tena voanao zany zay? Tsy dia tezitra loatra izy. Mifanohatra amin'izay aza satria efa ela ny ray aman-dreniny no gaga tamin'ilay Inama be herim-po. Izay nanohy nino an Jesosy na dia teo aza nidaroka. Nitrahaka nijery ny masoandro ny reniny. Fotoana izao Inama, tonga ny fotoana andehanana any am-piangonana. Nofihiny Inama ny reniny ny alohan'ny nandehanany. Sambany izy no nandeha nivavaka ka nahazo alalana tamin'ray aman-dreniny. Rehefa afaka kelikely dia nanapa-kevitra niaraka aminy mihitsy azy izy ireo. Tena faly Inama. Petraka teo anelanelany rainy sy ny reniny ary nandreny tantaran Jesosy niaraka tamin'izy ireo. Nieritreritra lalina mahakasika ny zavatra reny tao amin'ny fiangonana kely ny ray aman-dreniny. Tsikaritra izy ireo tsy fitovian'ny fivavahany sy ny finoana an Jesosy. Izay nanome hery ny zanany vavy hitoetra ho mahatoky na dia teo aza nidaroka nahazo azy. Indray andro dia nanapa-kevitra ny anaraka an Jesosy ny ray aman-dreniny. Ny fiainany Inama niaraka tamin'i Jesosy dia naharesy lahatra azy ireo fa nisy izy satria tsy nivadika tamin'Andriamanitra mihitsy Inama. Fony izy ireo nanao ratsy fanahy taminy ary koa mbola nahatonga azy ho tia an Jesosy Tompo hatrany hatrany. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.